Manonona ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy amintsika tsirairay avy mpanaraka ny pejy. Eny ary tompoko, fifaliana ho ahy indray no mbola izara amintsika ny afatr'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra amintsika ato anio. Tamin'ny farany teo isika dia niresaka ny amin'ny hoe vavoavono Kristy Paska ho antsika, dia ambarantsika tao anatin'izany ny hoe antony mifamatotra amin'ny hoe inona tokoa moa no famarinana mifamatotra amin'ny hoe novonoana Kristy Jesosy Paska ho antsika. Inona no anton'izany ary inona no fanambaran'ny soratra masina mifanitsy amin'izany. Nambarantsika tamin'ny fizarana farany teo izany sy ny famarinana rehetra mifanitsy tokony ho voalaza tsotsotra tao anatin'izany dia nambarantsika tamin'izay Korinthiana voalohany toko fahadimy andininy fafito zay hoe favoavono Kristy Paska ho antsika. Teraina ny tompo mazava iny, betsaka ihany koa ny mbola tokony ho nambara ankoatran'ny efa nambara, fa ny zavatra mahafinaritra dia hoe Jesosy Kristy manakambara amintsika foana izy any aminao any misy aminao any araka ny toe-ponao sy ny etaentanao mifanitsy amin'izay toe-po zay dia mitondra ny Paska ambonin'ny Paska izy mamoky anao. Teraina ny tompo ny amin'izay fahendreny sy ny fahatsarany fahasoavany fahateren'Andriamanitra famonjeny tiany ampitaina sy amokisany atsika tsirairay izay. Anio kosa isika dia andinika loha hevitra anankiray ny amin'ny hoe Andriamanitra mihitsy no nanamboatra ny Paska ho antsika. Teraina ny tompo, tsara be zany satria ty afatra anio ity ny amin'ny hoe Andriamanitra mihitsy no nanamboatra ny Paska ho antsika dia tena spesiala izay hoe fanamboaran'Andriamanitra ny Paska ho antsika izay. Tsy tovizantsika amin'ny karazam-pivavahana ankoatra, tsy tovizantsika ihany koa amin'ireo fiangonana izay mitoetra ao anaty fombafomba-pivavahana. Mialatsiny amin'izay famarinana izay atsitoko izay sahady ny amin'ny hoe fombafomba-pivavahana izany dia maka ny endriky ny Paska Jiosy Exodosy toko faha 2:12 mitohy aty amin'ny pitsopitsony ny amin'izay fitandremana izay ny ainga atao amin'ny Exodosy toko faha 2:12 hatraty amin'ny bokyny Nomery toko faha 9 eny fampatsiahivan'Andriamanitra tsy to hatraty amin'ny bokyny Mpanjaka sy ny tantara, zany hoe natao tanana ilay izy ary ihany koa ny tanan'olombelona mihitsy no nikirakira'ilay Paska tamin'ny alalan'ny fanekena fifanekena voahidy tao anatin'ny lalàna sy ny didy ny fitsipika. Eo izany no andraisantsika afatra hoe ny Paska izay tokony voaray atsika dia ilay Paska spesiala, ary tsy spesiala fotsiny fa Paska selestialy mihitsy, satria ny tanan'Andriamanitra tsy to mihitsy no nanamboatra azy. Tsy mitovy amin'ilay Paska Jiosy Exodosy toko faha 2:12 zay no nanaovantsika fampidirana teo, nataony ny tanan'olombelona tamin'ny alalan'ny fanekena, fampanekena ny fiangonana Hebreo teo ambany fitarihan'ny Mosesy sy ny olo-malaza tsara ny finoana izay voatendry sy voaositra teo ambany lalàna araka izay. Favaka vetivety isika voninahitran'Andriamanitra ny tsy toa sy Jesosy Kristy zanany. Teraina ny anaranao ray masina tsara indrindra, ary ny anaran'i Jesosy Kristy no mbola entinay andray afatra aminao sy anambara ny sitraponao izao misaotra anao zay ny amin'ny anton-javatra rehetra indrindra ity fotoana anio ity izay
iresahana indray a ny paska anohizana ihany zany a sy mbola anambaranay a ny fahamarinana andraisana ihany fahamarinana izany eo ambany fanambaranao. Miaja sy ny tera sy ny voninahitra diamoanao irery any a raitsoto. Ny anaran'i Jesosy Kristy a zay nanolotra ny ainy a voavono a Kristy paska ho anay a no tomboka sehan'izany vavaka izany ary ny raha maheriny a natolony sy ny ainy teo amin'ny azo fijaliana no iselenay a ny fanambarana rehetra. Teraina ny tompo eny ary iroso atsika amin'ny afatra rahalahy sy ranabavy malala ao amin'ny tompo Jesosy. Andriamanitra mihitsy a no nanamboatra ny paska ho antsika. Amen. Andriamanitra mihitsy no nanamboatra ny paska ho antsika. Hoy aty hoe paska celestiale. Hoy aty hoe paska spéciale. Celestial, spécial, Andriamanitra tsy toa mihitsy no nanamboatra ny paska ho antsika satria ny paska izay tokony ho voaray antsika izay mifanandrify amin'ny Korintiana voalohany toko 5:7 eo dia tsy pasky ny jiosy. Ny pasky ny jiosy mantsy a dia ilay voatondro araky ny Jaona toko 2:7 izay a nampiomanina nanentanana ny mpianatra tamin'izany vanim-potoana izany hoe manomana ny paska. Vakitsika ingeny ny tenin'Andriamanitra Luka toko 2:20 hatramin'ny 7:10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tonga ny andro finanana ny mofo a tsy misy masirasira dia ilay tsy maintsy hamonona ny paska. Favalo. Ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jaona ka nanao hoe mandehana ka amboary ny paska ho antsika. Eo zany ilay hoe olombelona no nirahana nanao ny préparation any paska. Amboary hozy Jesosy Kristy a ny paska ho antsika. Même manay Jesosy Kristy zay natao ambany kely noho ny anjely tonga olona ara dia mbola vahidy ihany koa tao anatin'izay fanekena izay hoe manamboatra paska izay a ny tanan'olombelona no mamboatra azy. Eno tsara le fanazavana toy izatsika amin'ny famankena ny anaran'i Jesosy Kristy. Aroy izy ireo taminy aiza ny tianao anamboaranay azy. Mpianatra zany no miteny eto. Dia hoy Jesosy Kristy taminy hoy izy indro raha miditra ao an-tanàna ianareo a dia isy lehilahy mitondra siny fendrano ifanena aminareo. Aminany zany Jesosy Kristy eto manara azy ao amin'ny trano izay idirany dia lazao amin'ny tompo-trano hoe izao no lazain'ny mpampianatra aminao aiza ny efitrano hiarahako mihinana ny paska amin'ny mpianatra. 12 Ary izy anoranareo efitrano malalaka ambondriana chambre haute izay efa nasiana fipetrahana any no amboary dia nandeha izy ka nahita arak'izay efa nolazainy dia namboatra ny paska ny mpianatra. Jereo tsara ilay firindran'ilay ordre nomeny Jesosy Kristy ny mpianatra teto. Fireny vakina ilay Luka toko 2:20 teo a atreo amin'ny toko 13 na makitsika azy fa afaka vakinao manontolo a io Luka toko 2:20 io a ny amin'ny paska dia hitanao tsara ny contexte hatrany amin'ny finanana ny mofo tsy misy masirasira sy ny mifamatotra amin'izay a ny divay a ny amin'ny rahan'i Jesosy Kristy zany. Nanome ordre Jesosy Kristy a fanomanana amin'ny paska nisy faminanena tao a chambre haute a dia hoy ateo hoe vakio manontolo a ny Luka dia ho hitanao a ny firindrany sy ny fahatanterahany zay a fanekena fampanekena ny mpianatra ny amin'ny finanana ny paska izay a no lazaiko teo eny fa na dia Jesosy Kristy ary
dia voafatitra tao anatin'izay amin'ny maha olombelona natao hoe mesy tonga jiosy ambany kely noho ny anjely izy. Fa inona moa ny afatra tena tiana ampitaina amintsika? Ity loka toko faharoa amby roapolo ity, zany raha akaparintsika amin'ny sujet izay andraisantsika afatra eto hoe Andriamanitra tsy toa mihitsy no namboatra ny Paska ho antsika ho avy antsika rehefa avy eo, dia hatreto amin'ity loka toko faharoa amby roapolo ity dia mbola voahidy tao anatin'le hoe natao tanan'olombelona ny Paska eo ny afatra raisitsika. Rehefa voamboatra ary ny Paska, vakinao midina aty ambany io loka toko faharoa amby roapolo io, dia niroso tamin'ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira ny mpianatra ny sotro ny divay. Dia mazava ho azy aho tao anatin'izay éliminer Jodasy satria no nitoepony izay tsy mendrika. Iny le nirevelen'i Jesosy Kristy tamin'ny Paoly any amin'ny filazantsara teoriana fa hoe nizana izy mihinana amin'ny toe-po tsy mendrika, amin'ny fosadasada, amin'ny toetra mahavongana masirasira azy dia mazava ho azy fa tonga maty eo anatrehan'Andriamanitra. Dia izay ihany koa dia nirevelen'ny toetra ny Jodasy izay raha vakinao io loka toko faharoa amby roapolo midina io dia misy passage eo miteny ny amin'ny hoe izay hotolorako an'ity mofo ity no izy. Mantsy ny Jodasy izay amadika an Jesosy Kristy, dia natsoboka Jesosy Kristy tao anatin'ny lovia izay dia nanomboka teo dia nanao ny mission an Jodasy satria izay mihitsy ilay toe-po naha prédestiné any Jodasy. Zay koa dia efa nazavaintsika hoe attention foana ny toe-pontsika, fa ny toe-pontsika voalohany indrindra dia tokony hifanaraka amin'ny filazantsara. Zay ny zavatra ray izay mila apetraka amin'Andriamanitra tsy toa foana. Ary faharoa ny toe-pontsika io mihitsy no samborin'Andriamanitra, izany hoe araka ny toe-pontsika izay fikiritsika sy iainantsika, izay foana no maha important le hoe mila atolotra an'Andriamanitra foana ny toe-pontsika isan'andro isan'andro. Iny toe-pontsika tsiraray iny zany selon ny karakterantsika rehefa fikiritsika iny dia iny no samborin'Andriamanitra ahafahan'ny faminaniana sy ahafahan'ny planin'Andriamanitra Paska eto ny resaka ho tanteraka. Dia tamin'ny alalan'ny toe-pony Jodasy ihany koa dia accompli mihitsy ilay hoe voavono Kristy Paska ho antsika. Verenako amin'izay ilay fizarana ny amin'ny hoe Andriamanitra mihitsy no nanamboatra ny Paska ho antsika. Jereo tsara ilay passage eto amin'ity loka toko faharoa amby roapolo ity, fa hatreo amin'ny loka faharoa amby roapolo io fihinanana tao amin'ny chambre haute dia ny zavatra nohanina rehetra teo dia symbolika daholo avy amin'ny tany tete tany. Ino no nahamasinina tamin'ny alalan'ny présence an Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ny fanatrehan Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ny participation an Jesosy Kristy. Io le ambaran'ny bokin'ny Apokalipsy mihitsy, ambaran'ny soratra masina ny bokin'ny Apokalipsy ny amin'ny hoe indro mandondona ao ambaravarany fonareo. Mirefletean'ny mazo ny Paska ihany koa zay. Raha misy miaino ny feo ako ny mpianatra teto dia tsy hoe niaino ny feo an'ny Jesosy Kristy fotsiny, fa tena hoe nanaiky mihitsy ampiatrano anazy. Ary raha vakitsika manaiky an'ilay famakiana araka ny loka toko faharoa amby roapolo ny vakitsika teo ianao, dia nisy an'ilay faminanian Jesosy Kristy fampahitana tao anatin'ny vision nandrahana ny mpianatra, dia nisy tompotrano aiza no namboarana amin'ny Paska dia hitany Jesosy Kristy tao anaty vision daholo zany rehetrarehetra zany. Dia iny tompotrano iny no nampiatrano efitra ambony chambre haute dia tanteraka tao amin'izay ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Manamarina n'ilay famarinana any amin'ny bokin'ny Apokalipsy izay hoe raha misy aminareo miaino ny feo ako indro mandodona eo ambaravarany fonareo, hiara hiditra aminareo, hiara hisakafo aminareo, izao aminareo, ianareo atao amiko. Misy repas de communion, lay repas de communion dia eo no mipetraka ny fahamarinan'ilay Paska. Fa izany rehetrarehetra izany sœur sy frère dia mbola mijanona foana amin'ilay contexte Exodus toko faharoa ambin'ny folo. Ambarantsika tany am-piandohana mifampitohy aty amin'ny pitsopitson'izay tsindrin'ny lalàna araka ny bokin'ny Nomery toko fahasivy, fampatsiahivana hatraty amin'ny bokin'ny Mpanjaka sy ny tantara, mijanona amin'ny fanekena fifanekena, fampatsiarovana ihany koa amin'ny mahajiosy fiangonana Hebreo, symbolika ny fanafana tao amin'ny fanandevozana Ejipta tany amin'ny fanekena voalohany. Dia teo ny Paska nomanina rehetrarehetra dia mbola ondry
ao amin'izay araky ny lalàna dia misy ny famonoana, misy ny fakanandrany, misy ny fanatsatsiana, ary misy ny finanana ny anana mangidy, misy ny fitoriena ny taolana, misy ny fampiepona ny jabory, misy ny zavatra pitsopitsony-rehetra tahaka izany zay takiany lalàna izany. Fa kosa ty amin'ny fanekena vaovao mitsambikina amin'izay isika hoe fa maninona tokoa moa zany no ambara atao amin'ity afatra ty hoe Andriamanitra tsy toa mihitsy no nanamboatra ny Paska ho atsika. Satria rehefa mitsambikina amin'izay itsika dia ny Paska jiosy arak'ilay Exodosy 4:12 sœurs sy frères dia mijanona ho commémoration fotsiny izay fampahatsiahivana no namoahana ny zanak'Israely tao Ejipta ary niditra ny tany Kanana, nahatonga ny fiangonana Hebreo ho vita vaty fantsika hoe ireto dia voatokana, ireto dia voafidy, ireto dia ao anaty fanekena mahafiangonana azy, nijanona fotsiny hatreo ary nanomboka teo dia miaina n'ilay fampanekena sy fampianarana araky ny lalàna zany hatreo fotsiny, fa tsy dingana nidiran'izy ireo any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izay no antony tsy maintsy nahatonga ny hoe ny tanan'Andriamanitra mihitsy no manamboatra Paska ho atsika araka n'ilay Korintana 1:5-7 zay isika vao afaka miampita makany amin'ny fiainana mandrakizay. Iraina ny tompo. Eo zany misy an'ilay lanja sy ilay afatra tokony voaraintsika raha lasa ranabavy eo amin'i Jesosy Kristy hoe ny Paska ao anaty fitandremana sy voahidy ao anatin'ny fitandremana, voahidy ao anatin'ny fahatsiarovana sy ny commémoration ao anatin'ny lalàna sy ny fanekena, Paska jiosy sy ny sembolika an'izany sy mifanitsy amin'izany dia tsy antoka mihitsy hidirantsika amin'ny fiainana mandrakizay satria mijanona ho finanana ny ondry, mijanona ho finanana ny divay, mijanona ho finanana ny anana mangidy, mijanona ho fanasa-tongotra, mijanona ho amin'ny andro alina ny andro izay anaovana an'izany, mijanona ho amin'ny fanisan'andro ny volana biba sy ny sisa rehetrarehetra, mijanona hatreo fotsiny fa tsy misy référence safahanao mipasser par dessus amin'ny fahafatesana mihitsy tompoko lahy sy ranabavy sœurs sy frères ao amin'ny tompo Jesosy. Izay no antony tsy maintsy mihitsy hoe Andriamanitra tsy toa no tonga tena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Korintana 1:5-7 Vovon'i Kristy Paska ho antsika satria izay no ahafahantsika miampita any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy maintsy ny tanan'Andriamanitra tsy toa zay tao amin'ny mandrakizay izy no nampidina ny zanany latokana Jesosy Kristy dia ny fanomanana rehetra dia Jesosy Kristy. Izany ny tinambara amin'izay dia ny tanan'Andriamanitra no nanamboatra ny parametra rehetra, ny taimina rehetra nahafahan'ny fahatanterahany zany. An'ilay izy, sœurs sy frères. Ary raha mandinika ianareo dia verina amin'ilay resaka toe-po teo isika ny toe-po ny mpisorona tao andapa corrompu niaraka tamin'ny ireo mpanjaka tamin'izany ny Herodiasy, ny Pilato, ny vahoaka jiosy ihany koa izay tonga tao amin'ny azy izy fa niasa tsy nandray izany rehetrarehetra izany, izay le hoe ny zavatra rehetra niara-ny asa teo ambonin'izany Andriamanitra tsy toa no naka ny élément tsirairay avy ary nanamboatra ny Paska nahafahany tompo Jesosy ho torotoro, ho voakapokapoka, ho potipotika, ho rotodrotika, hiteteny rahany anolotra ny ainy, zay le nampianarintsika farany hoe nanolotra ny ainy izy de ilay ihany natolony iny ho aso ho anao Paska ho antsika. De tao anatin'iny no nidina tany anantsika le aina natolony iny amin'izay no namelombelona atsika par rapport amin'ny fahotantsika izay nahafaty atsika. Ary izay tao anatin'izay ny mysterin'ny fanamboaran'Andriamanitra tsy toa, ny tanan'Andriamanitra tsy toa mihitsy no namolavolana izany rehetrarehetra izany par rapport amin'ny toe-pon'ny jiosy, par rapport amin'ny toe-pon'ny romanina biby ity tamin'izany, par rapport amin'ny toe-pon'ny mpisorona sy ny pharisien tamin'izany, par rapport amin'ny toe-pon'ny mpianatra élément spécial tamin'izany, Petera, Jodasy, ry Petera nanday telo, Jodasy namadika an' Jesosy Kristy, ry sy ny sisa be da be. Izany rehetrarehetra izany sady manamafy ny soratra masina ihany koa Jehovah Andriamanitra tsy toa mandinika ny fosiny fo. Iny afatra apitaina amintsika zany amaranana ny fizarana de hoe ankatoky ny Paska tanterakintsika mifanitsy amin'ny datin'andro sy ny fandraisana ny
tompony manasa antsika amin'izay ny tompo Jesosy miraitsy to tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao anatiny tanteraka isika. Eo amin'izay zany mipetraka ny fanontaniana hoe iza ary lay Paska raisinao. Raha ohatra ianao mandray an'ilay Paska nomaniny zao tontolo zao, hitantsika reny œuf de Pâques, hitantsika reny chocolat de Pâques, hitantsika ny fety pascale rehetrarehetra, ny promotion pascale, zao tontolo zao no nanomana an'ireny. Tsy misy tanan'Andriamanitra izany. Miditra indray isika ty amin'ny religion Paska jiosy, mandeha ny fanasana tongotra, mandeha ny fijerena calendrier, mandeha ny sy ny sisa be da be, izay mbola souvenir daholo ny tany amin'ny Exodosy 2:20. Misy mihitsy mamono ondry. Mbola mijanona tanan'olombelona daholo zany. Fa kosa eto misy an'ity afatra ampitain'Andriamanitra amin'izao zavatra zaraintsika izao, ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nanamboatra ny Paska ho antsika. Iza io Paska io? Jesosy Kristy io, sœurs sy frères. Raha hoy ianao hoe Paska no manana divay industriel, Paska no manana le mofokely industriel ireny, de za miteny aminao fa mbola tanan'olombelona zany. Ny tia nambara amintsika amin'izany rehetrarehetra zany za kory tsy manatsato an'ireny zavatra rehetrarehetra za fa patsiaiovana. Ny teny soratra masina miteny amintsika hoe naoviana ianareo mahatsiaro. Tiana tenenina zany de hoe 400 mihitsy zany lay mysterin'ity hoe nisy tanan'Andriamanitra tsy to namono Paska ho antsika, nanamboatra ny Paska io ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy. Io zany no anetanako antsika ambony zavatra rehetrarehetra. Après ho an'izay mitazona fanekena, après ho an'izay mitazona fombafomba, misy toe-po zany takin'Andriamanitra afaka ho compatible amin'ity hoe ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nanamboatra ny Paska ho antsika ity. Important sady manan-danja lehibe satria io ihany lalatoka mpamonjena, veriko ihany io ihany lalatokana famonjena ahafahantsika miondrana makany amin'ny fiainana mandrakizay mandeha eo ambonin'ny fahafatesana. Averiko farany hoe tadiavo katsao io hoe ny tanan'Andriamanitra mihitsy manomana Paska ho antsika io, sœurs sy frères. Zay ny afatra ampitaiko amintsika androany amaranako an'izao fizarana izao hoe mampirisika anao fiaino fampirisihako ihany fa mangata amin'ny Jesosy Kristy, mangata amin'ny fanahy masina, ataovy antombavaka izany raha maheno an'izao afatra izao ianao hoe ray masina tsara indrindra, meo ny lalam-pahasoavanao meo ny lalam-pitahinao amin'ny alalan'ny Paska izay namboarinao spécial sady célestial sahaza anay amin'izao vaninandro zay, ahafahanay mandeha ambony zao endrim-pahafatesana rehetrarehetra isan-karazany manapaka sy manjaka eo amin'ny fiainanay andavanandro zao amin'ny endriny be da be mihitsy surtout mangeja mafy mitambesatra mafy amin'izao fiainanay zao. Averiko indray angatao amin'Andriamanitra tsy toa hitala hoy amin'Andriamanitra mihitsy ny toe-po ahafahantsika mandray an'izany hoe Paska namboarin'Andriamanitra tsy toy izany spécial sady célestial dia lay tenan Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. N'izy mihinana ny nofony sy misotro ny rany. Eto tena hoe mihinana ny nofony sy misotro ny rany, izy no manana ny fiainana mandrakizay. Zany hoe tsy mihinana zanak'ondry intsony tsy mihinana divay intsony fa tena mihinana ny nofo sy misy mihinana ny rany. Eo amin'izay no mipetraka ny mysterin'ny filazoantsara, mipetraka ny mysterin'ny teny, mipetraka ny mysterin'ny asa ny fanahy masina, vavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Tafiditra lalitsika ao anatin'izay hoe mihinana ny nofony sy misy mihinana ny rany zay. Izay anefa dia tsy maintsy sokafan'Andriamanitra ny hevitra ambony, tsy maintsy sokafan'Andriamanitra ny voilina tsy ahafahanao mikasika an'io hoe Korinthiana 1:5 hoe Jesosy Kristy voavono teo amin'ny hazo fijaliana tao amin'ny mysterin'ny Calvary 2 taona lasa izay, ary Andriamanitra tsy to no mampiditra anao amin'izay fiampitana makany izay fa tsy afaka ho voaraintsika amin'ny fijery maso voalohany sy fijery tsotra be fotsiny izany rehetrarehetra izany. Teraina ny tompo any amin'izay afatra izay minao fa misy zavatra afaka raisinao anatin'izany somary ara-panakely ny zavatra no zaraintsika dia mampahiry anao ary mitsotra anao ahita an'izay lalana izay ny tompo Jesosy ihany koa mandinika ny toe-potsika tsirairay avy. Sotranao zay raha masina tsara indrindra ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay misaotra
anao ny amin'ny afatra voazara ny amin'ny teninao naalala izay na fantatra izay ankehitriny fa pasika tokanay ny afahanay miditra amin'ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay de ilay pasika ny tananao mihitsy raitso-to no namboatra azy tonga Jesosy Kristy voavono teo amin'ny azo fijaliana pasika ho anay. Koritiana voalohany toko 5:1-7 ny aja sy ny dera dia ho anao ireriana raitso-to ny anaran'i Jesosy Kristy no tomboka asian'izany. Voninahitra sy ny dera dia ho anao ireriana. Raha soatsika rehetra manaraka indray tohizantsika ny fifampaherezana sy ny fizarana. Tany tompo daholo tompoko.